Salama daholo, maro amintsika no tsy mahafantatra ny tantara, izany hoe tantara any Madagasikara. Ka androany isika dia ndao indray ara hidirantsika ny misimisy kokoa mahakasika amin'izay tantara any Madagasikara izay. Ka tapany voalohany no horesahana amintsika amin'ity videontsika ity. Horesantsika atao anatin'izy ity ny antombohany tantara any Madagasikara. Ny tapany voalohany aloha ny ompanantsika atao anatin'ity video ity. Ka manasantsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany an'ity video ity. Aza dino ny manao komantaira ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ny hevitra rehetra eny afatsika video manaraka eo. Tsarovy ny milike ny videontsika ary aza dino torokozany hatrany miabone amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tao atagasy. Toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Raha ny tantara no holazaina dia manana ny azy raha i Madagasikara. Ka ndao ary holazaina amintsika ny antombohan'ny tantarany Madagasikara izay. Ny tantarany Madagasikara dia tantaran'ny firenena sy ny mponina ao Madagasikara ao, izay nosy lehibe ao amin'ny tapany andefan'ny ranomasombe Indiana ao atsimo atsinanan'ny Afrika. Miavaka tsara ny tantaran'ny Madagasikara noho ny fitokana monina tany amboalohany avy amin'ny kontinanta goavana. Ny Pagea izay niaty ny kontinanta Afrika sy ny zana-kontinanta Indiana ary ny firenen'ny mponiny olombelona avy ao amin'ny nosy Sunda ao amin'ny vondrony nosy Malay sy ny avy ao amin'ny Afrika Atsinanana. Ireo antin-javatra roa ireo no nanamora ny fivoarana sy ny fahaveloman'ny karazany zavamaniry sy biby izay tsy manam-paharoa anarivony maro izay efa lany tamingana ny sasany na atahorana ho lany tamingana amin'izao fotoana izao. Nivarotra tao amin'ny ranomasimbe Indiana tamin'ny firenen'ny mponiny olona voalohany tao Madagasikara dia nanjakany sambo Indoneziana angamba karazana sambony Borodoro na karazana sambony Kolompo. Tao anatiny 2 taona lasa izay ny nosy dia nahazo andiam-pifindramon'olona samy manana ny fiaviana. Anisan'izany ny Austronésiana, ny Bantu, ny Arabo, ny Aziatika tatsimo, ny Sinoa ary ny Europeana. Ny ankamaroan'ny mponina ao Madagasikara ankehitriny dia fifangaroan'ny Austro-Indonezia sy ny Bantu. Na dia eo aza izany lovantsofim-bahoaka dia tsy nisy ny fidiran'ny foto-tarazo avy amin'ny Arabo na Indiana. Na dia misy foko iray ny Antemoro izay milaza fa avy amin'ny Arabo Somalia mpivarotra, ao koa ny razambe avy ao Eropa sy avy ao afovoany atsinanana. Ny taonjato maro anisa nisian'ny fifanambadiana no namorona ny Malagasy ny teny Malagasy voalohany indrindra, izay fiteny Austronésiana ahitana singa avy amin'ny fiteny Bantu, Malay, Oseanika, Arabo, Frantsay ary Anglisy. Ny ankabeazan'ny farafitry ny foto-tarazon'ny Malagasy salantsalany anefa dia maneho ny fifangaroana mitovy amin'ny Austro-Indonezia sy ny Bantu. Ny voaka Malagasy dia niforona tamin'ny alalan'ny fifangaroan'ny mponina voalohany amin'ny mpifindramonina taty aoriana. Nisy ny vondrom-poko hafa izay matetika mifangaro amin'ny mponina, nisy amin'ny fomba voafetra kokoa na ny katsaka ny hanana ny fiarahamonina miavaka amin'ny ankamaroan'ny Malagasy. Tamin'ny andro antenany, foko mahery ny 12 no nipoitra tao amin'ny nosy, izay samy nanana ny lehibe mitondra azy. Ny foko sasany toy ny Sakalava sy ny Merina ary ny Betsimisaraka dia nampiraisy ny mpitondra azy izay nanangana fanjakana mpanjaka, izay nahazo harena sy fahefana tamin'ny alalan'ny fifanakalozana arabaritra amin'ny Europeana sy ny Arabo ary ny tantsambo hafa, anisan'izany ny Jolaintsambo. Teo anelanelany taonjato fahenina ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo dia fahita matetika ny asan'ny Jolay teny amin'ny morontsiraky ny Madagasikara. Ny orona teo amin'ny nosy Sainte Marie izay nisy ny Malagasy nonina tamin'ny voalohany. Ny zana tamin'ny Jolaintsambo antsoina hoe Libertalia na Libertasia. Ny fanjakana Sakalava sy ny fanjakana Merina indrindra no nanaraotra ny varotra Europeana mba hamatsina ny herin'ny fanjakana, ka ny varotra andevy Malagasy natakalo-basy Europeana sy entana hafa. Nandritra izany fotoana izany, ny tantsambo Europeana sy Arabo miasa eny amin'ny ranomasimbe Indiana dia nivarotra tamin'ireo foko amorontsiraka ary ny Europeana dia nanandrana ny taky sy nanjanaka ny nosy nefa tsy nahomby. Nanomboka tamin'ny fiandohany taonjato faha 17, ny Britanika sy ny Frantsay dia nifanandrana tao Madagasikara.
tany amin'ny faramparany taonjato fahasivy folo ny mpanjaka Andrianampoly Merina dia nampiray indray ny fanjakany Merina izay bemponina ao amin'ny faritra Fovantany izay nanao any Antananarivo renivohitra. Ny zanany Radama voalohany dia nanitatra ny fahefany tamin'ny fanjakana hafa tao Madagasikara amin'ny Nosy, ary izy no mpanjaka malagasy voalohany nekeny firenena vahiny ho mpitondra ny fanjakana Merina. Taoriany fikasana mahery vaika nataony mpanjaka vavy Ranavalona voalohany ny taona 1820 hatramin'ny taona 1920 mba hanafanana ny herin'ny kristianisma izay nandritra ny taonjato fahasivy dia nisy tamin'ny mpanjaka Merina nirotsaka tamin'ny fanavaozana tamin'ny alalan'ny fifandraisana ara-diplomasia ankaiky tamin'ny Britaina lehibe izay nitarika fananganana sekoly sy andrim-panjakana ary fotodrafitrasa araky ny modely européenne. Ny kristianisma izay nampidiry ny London Missionary Society dia nanao fivavaham-panjakana teo ambany fitondran'ny mpanjaka Ranavalona faharoa sy ny prime ministra Rainilay Arvony. Ny ady ara-diplomatika teo amin'ny Britaina lehibe sy i Frantsa tamin'ny taompolo 1870 dia nahatonga any Britaina lehibe hanaiky ny fahefan'ny Frantsay tao amin'ny Nosy. Izany dia nitarika ho amin'ny protectorata malagasy tamin'ny taona 1790 izay nolavy ny gouvernementany Madagasikara tamin'izany. Natomboky ny Frantsay ny ady hova Frantsay roa izay nanery ny fankatoavana ka niditra tamin'ny renivohitra sy nahazo azy izany tamin'ny septambra 1790. Nitohy izany fifandonana izany tamin'ny fikominy Menalamba izay nielipatrana hanoherana ny fitondrana Frantsay, nefa nipoteny Frantsay tamin'ny taona 1790 izany. Rava ny fanjakan'ny Madagasikara ary natao sesitany tany La Réunion ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo sy ny namany ary tany Algérie taty aorina ary tany nahafatesany tamin'ny taona 1790. Taorian'ny fandresena dia nifanany Frantsay tamin'ny taona 1790 ny fanandevozana ka andevy miisa 500 rivisa teo eo no nahafahana tamin'izany. Teo malagasy zanatany Frantsay. Ny malagasy dia tsy maintsy nanatanteraka ny asa fanompoana tamin'ny fambolena midadasika izay tantanin'ny Frantsay izay nampidibola be ho an'ny fitondrana mpanjaka izany rehetra izany. Voafetra ihany koa ny fahafahan'ny malagasy hahazo fanabeazana na toerana mitady olona mahay ao anatin'ny rafitry ny fanjanahantany. Na desambany aza no nihitatra tany Morotsiraka ny sekoly sy ny toeram-pitsaboana. Niova sy nohavaozina ny renivohitra ary novana ho sekoly ny lapan'ny mpanjaka izay lasa tranombazaha taty aorina. Na dia nisakanana tsy hanangana antoko politika aza ny malagasy tamin'ny voalohany dia nisy fikambanana miafina nationalista izay mpitolona maro no nipoitra ka anisan'izany ny Vivato Sakelika izay tena nisongadina na oriny ny avana Ramanantoanina. Maro ny malagasy voatendry hiady ho an'ny Frantsay tamin'ny ady lehibe voalohany sy faharoa ary nandritra ny ady lehibe faharoa dia teo ambany fahefany Vichy i Madagasikara talohany nazahoany sy nibodohan'ny Britanika azy tamin'ny adiny Britanika sy ny Frantsay tao Madagasikara tao. Tamin'ny fioanam-be tao Brazzaville tamin'ny taona 1790 dia nomeny Charles de Gaulle ny satany fizahantany ampitandranomasina ny zanatany ka lasa nananjo hanana solitena amin'ny anteny miram-pirenena Frantsay. Rehefa tsy lany ny tolo-dalàna narosi ny solitenan'ny malagasy avy ao amin'ny mouvement démocratique de la rénovation malagasy na ny MDRM hahazona ny fahaleovantenan'ny Madagasikara dia nitarika fikominina tsy nahomby ny mpikambana nationalista malagasy ny taona 1770 ka hatramin'ny taona 1770 izay nanaovan'ny miaramila Frantsay habibina izay nahatonga takaitra lalina teo ny voaka malagasy. Nahazo fahalevantena tanteraka tamin'ny Frantsay Madagasikara tamin'ny taona 1770 taorian'ny fanafanana ny fanjanahantany. Teo ny nanomboka ny repoblika voalohany izay nahalany any tompoko lahajaina Rainy fahalevantena Philibert Tsiranana ny taona 1770 ka hatramin'ny taona 1770 izay nihorona ho rafitra demokratika nalaina tahaka tamin'ny Frantsay. Io vanim-potoana io dia nisongadina ny fiankinandoha ara-toekarena sy ara-kolotsaina tamin'ny Frantsay ka niteraka lolompo sy nahatonga nirotaka
izay fantatsika tsara moa ny toyn'izay. Ajanoko atreo aloha ny mahakasika ny tantaran'i Madagasikara amin'ity tapany voalohany ity, ka dia misaotra rehetra ny hainao an'izany hatramin'ny farany. Raha toa ka mahaliana anao ity tantara ity dia alefaso ny komantera mba ahafahana mandravana ny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo, ary azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahana manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sesy tomatagasy, satria mbola hotezantsika ity tantara ity fa mbola tsy tapitra hatreo. Mankasitraka tomboko lasy tomboko vavy dia mirary soa.